nazo ny anjarany ny ampahany tamin'ireo mpanjono ao amin'ny faritra Boeny satria dia afaka nisitraka tamin'ilay politika entina mampandroso ny tontolon'ny jono izay napetraka ny ministeran'ny jono ny mpanjono nahazo karatra mahampanjono azy ireo etsakilany ihany koa ny lakana fampiasan'izy ireo dia nahazo ny laharana ao amin'izany ny tanjona ao anatin'izy ity dia ampidirana tsikelikely ny mpanjono matianina etsakilany ihany koa anavahana ny lakana izay anatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy sy ny manatanteraka ny asany amin'ny fomba tsy mendrika toy izao ny tatom-panazavana. Ho fanatanterana ny politika ny ministeran'ny jono sy ny harenan-dranomasina dia misy 570 ireo izay nahazo karatra mahampanjono sy lakana 320 no nahazo laharana ara-dalàna tao amin'ny fokontany Antsanity, commune Belobaka, distriktan'ny Mahajanga faharoa. Natao zao hetsika izao mba hahafantarana marina ny tena mpanjono sy ny isan'ny lakana miasa ary mba hirosoana amin'ny sehatra matianina. Mivondrona eo anivon'ny fikambanana aloha izy ireo ka fikambanana 3 fipata, fipami ary ezaka no nozarainy ireo karatra ireo izay nitarihany lehibe ny faritra Boeny Saïda Ahmad Jafar. Raha ny fanadihadiana fototra nataon'ny ministera manerana ny nosy teo anelanela ny taona 2024 320 dia manodidina ny rahetsy ireo mpanjono ary lakana nampiasain'ireo mpanjono ireo dia manodidina ny 10 alina. Ka ny faritra Boeny no mitana ny laharana faharoa raha eo amin'ny fahamaroany ny mpanjono eto Madagasikara. Tokony hijerena akaiky ny fetra farany izay ahafahan'ireo mpanjono madinika anaratona amin'ny toerana izay tokony ho isy azy hoy ny lehibe ny faritra Boeny Andriamatoa Saïda Ahmad Jafar izay nanotrona sy nizara ireo karatra mahampanjono. Efa tamin'ny taona 2024 no nanaovan'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jono izao laminasy izao mba hahafantarana ny isan'ireo mpanjono manerana ny Madagasikara. Any Mitsino sy Soalala indray hoy ny tare jeneralin'ny ministera Andriamatoa Zafimandimby Chrysostophe no hanuizana ny fizarana ny karatra sy ny laharan'ny lakana.